Ankoatran'ny polisy nasionaly mitazona andraikitra lehibe eo anivon'ny fiadidinan'ny komuna sy ny tanàna ireo polisy kominaly manerana nosina sampitaovana vaovao araka izany ireo polisy kominaly ao Anosy. Henri Florio. Manana asa sy andraikitra lehibe eo anivon'ny komuna iraky Madagasikara ny polisy munisipaly. Na eo aza ny fisian'ny polisy nasionaly izay mandaminy amin'ny ankapobeny ny famaizivizena sy ny filaminam-bahoaka. Ny polisy kominaly izay mandrafitra ny filaminana tanàna amin'ny ankapobeny indrindra fa ny fanomezan-tanana amin'ny fandrindrana ny famoivoizana ho an'ny Nosy be manokana. Miisa 170 ny polisy kominaly miasa andro aman'alina amin'ny fanatanterahana ny asany. Notolorana fitaovana sy fanamiana izy ireo mba ahafahany manao ny asany sy homendrika eo mason'olona. Nateo aza ny fiantraikan'ny goavana teo amin'ny fampidiram-bola ny komuna vokatry ny Covid-19 tsy maintsy hirosona ny ezaka rehetra hoy ny ben'ny tanàna. Sapa tsy papier hainy ary hainareo koa fahasalam-papiana antsika amin'izao fotoana taogna raiky sasany anaovana aretina ny vola miditra amin'ny komuna hatrizay tamin'ny fotoana tseriky nisy Covid ndraiky amin'ny fotoana nisy amin'ny Covid ny heny ataoko hoe nohatra misatsika ny zavatra miditra ny vola miditra ahafahantsika magnatsara ny fahampiaina ny komuna no ahafahantsika mampandroso tsara ny komuna miheny ny fampidiram-bola ny komuna. Ny tsy fampian'ny olana sy ny fitaovana ary tosika eo anivon'ny polisy munisipala no tena manahirana ny sampandra ity ereky Madagasikara. Raha ho an'ny Nosy be manokana, raha ny tokony ho izy dia tokony ahitana polisy munisipaly avokoa ireo boribory tany enina ao an-toerana saingy mijanona ao an-tampon-tanàna ihany izany amin'izao fotoana izao.